raha ny asa nataon'ny mpamonjy vonana Antananarivo tamin'ny andron'ny fahavalo mars iny dia somary maromaro ihany. Ny teto moa efa vonona ny andry an'izany fandalovan'ny rivo-doza izany akoatra ny efa fahavononana nandritra ny taona tamin'ny fanenana ireo loza mety hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mpiaramonina. De raha nomaly manokana teo any amin'ny efa 500 mahery tany ny antso taribia sy fampandrenesana voaray teto amin'ny mpamonjy vona fa nisy tamindreo nanaovana ny asa fitsiriana zay tsy nilana akory ny asan'ny mpamonjy vona fa natoro hevitra zareo de zareo tompon'ny trano na tompon'ny tamboho tsetra hoe hiarambona ihany no nanao ny zavatra tokony ataony tamin'ny tena manokana. Ary akoatran'izay moa zany de nisy le hoe teo amin'ny antso taribia any izy no natoro ny zavatra tokony ataony de mora mandray tsara. Nisy zany ny fivoahana zay niisa 720 teo omaly tontolo hatramin'ny alina izay tsy maintsy nandehanana nanaovana ny asa mpamonjena kely nilana fahatongavan'ny mpamonjy vona. Nisy ny trano nahina ny anjera, nisy ny anjera de ohatr'izany ihany koa ny hazo ny tena amin'ny trano zao ny tena hoe nahina indrindra dia teriana ansana trano anankiray izay ny anjera de nisy olona efatra tao anatiny tao fa voavoaka tao daholo somatsara. Anankiray ny somary naratra kely ny hazo ny anjera tamin'ny fiara tery Mahamasina tery zay tsy afaka natao maly noho ny mbola rivotra mifofofo am'le izy ambody hazo de iny no nendrasana ho atao le izy androany. De nisy ihany koa zany ny fiara-miasa zay nangavindrzareo ao amin'ny Jirama, nisy mpamonjy vona 3 lahy nanampy ny mpamonjy vona hafa tany nanao ny asa ny amin'ny andekaleka no misy tsetsina ao anaty rano ao de misy pisitrika zany avy aty amin'ny mpamonjy vona Antananarivo 3 lahy nalefa tany miaraka amin'ny fitaovana mifandraika amin'izany. Tsy mitsahatra tsany ny mpamonjy vona anetana ny olona mbola tsy tapitra ny vanim-potoana fahavaratra fa mbola mitohy. Ary tsy hoe mijanona ny orana amin'ny rivo-doza de tsy hisy tsony ny orana fa le orana indrindra no mbola mety atahorana indrindra amin'ny faritra avo amin'ireny tany efa malemy ireny ka mampitritra ny trano mba ho mailo mandrakariva ary andray ny andraikitra sahaza azy avy na ny ao an-trano na ny manodidina na ny anivon'ny fokontany na ny manam-pahefana isan'ambaratongany. De toy izany ihany koa ny fanetanana entina zany ahatonga sainantsika ary mba ho matotra kokoa ny fepetra raisina amin'ny manaraka. Ary matoa zany eto Antananarivo aloha somary za mahita hoe vitsy ny raha tsy tena hoe tsy hisy mihitsy ny ainana fohy aloha amin'ny nandehana amin'ny mpamonjy vona. Ny any ambadika any tsy fantatro fa ny nandehana amin'ny mpamonjy vona aloha zany de tsisy ainana fohy na iray aza tamin'ny hoe fandalovan'ny rivo-doza teto amin'ny Antananarivo renivohitra. Ary vokatr' zany mety efa azo saintsaina hoe nisy fepetra efa niraisin'ny olona maro tao indrindrindra itsika ny anivon'ny ankohonana matoa tsy nisy na hoe vitsy ny zavatra tena hoe namizana aina ohatran'izany.